Riavako malala ao amin'ny tompo mbola ho ampitombona mandrakariva ao aminareo hatrany eny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny zava-mahagaga amin'ny fitsaran'ny tompo, ny zava-mahagaga amin'ny fitsaran'ny tompo, zany no asongady ny mofinainantsika anio. Bokin'ny Isaia 5:20 andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo. Ny zava-mahagaga amin'ny fitsaran'ny tompo, ambarany faminaniny Isaia eto fa hiatrika fitsarana ny tany, ny fitsaran'ny lanitra izay tsy azontsika ialana. Andalo fitsarana izao tontolo izao ary ho tsaraina ao anatin'izany ny olon'Andriamanitra na ilay vahoaka voafidy. Aseho eto kosa nefa ireo singa samihafa izay manazava ny zava-mahagaga ao amin'io fitsaran'Andriamanitra io. Raha marina ilay ataontsika hoe ny mystera ny fitsaran'Andriamanitra, ny zava-miafy ny fitsaran'Andriamanitra. Hitantsika eto fa hiatra ny didy ka dia ho akorotana izay firenena mpampahory, ho tsarain'Andriamanitra izy ary Andriamanitra no mamaly azy araka ny haben'ny heriny sy ny fitsarana marina izay ataony. Andriamanitra no mandray an-tanana ny fahavalo ka dia indro izy mihitsy no mamely azy, mandringana azy ary ny tanany no amelezany ireo fahavalo ny firenena izay voafidin'Andriamanitra. Etsy ankilan'izay kosa dia ho avozin'Andriamanitra ny fiainan'ny olom-boafidiny. Anao fanasana lehibe izy, ny fanasan'ny lanitra, fanasan'ny lanitra izay anasany ny olom-bavonjy rehetra. Ao amin'io fanasan'ny lanitra io dia fanasana miavaka, fanasana voalaza eto moa dia hoe amin'ny zavatra matavy sy betsoka, fanasana amin'ny divay efa miotrika ela sady voadio tsara. Ilay fanasan'Andriamanitra dia fanasana amin'ny faharavoravoana lehibe, lavitra ilay fiainam-pangidiana sy ilay saritsarina fanasana izay nisy teo aloha. Asa ratsaroantsika rehefa mankalaza ny Paska jiosy ny zanak'Israely dia mihinana ilay zanak'ondry atao fanatitra hohanina miaraka amin'ny anana mangidy izay nanambarana fa tsy ho afaka fangidiana ny fiainana. Fa eto kosa mifanohatra tanteraka amin'izany, tsy mangidy intsony ny fanasan'ny lanitra fa fanasam-piravoravoana sy amin'ny fahafelona tanteraka. Ary mihoatra noho izany azy ny zava-mahagaga ilay fitsaran'Andriamanitra dia ambara fa ho foanana ny sarina izay manarona ny olona rehetra sy ny rakitra izay arakitra ny olona rehetra ary ho foanana sy mandrakizay ny fahafatesana. Mampatsiaro antsika ny ambaran'ny bokin'ny Apokalipsy manao hoe tsy hisy ranomaso, tsy hisy fahafatesana intsony ao amin'ilay fanasana Andriamanitra.
Lay Andriamanitra efa nandalo fahafatesana ka nitsangana avy tamin'izany, nitsangana eo ambonin'ny vovoka izy. Zany hoe Andriamanitra nanitsaka ny fahafatesana, nandresy ny fahafatesana no manafoana sy hany manafahefana, manafoana ny fahafatesana rehetra. Dia fiainam-pahavelomana maharitra mandrakizay, taratry ny fahaveloman'izy Andriamanitra no iainan'ny mpanompony. Rehavako malala ao amin'ny tompo, fanasana miavaka, zava-mahagaga no ataon'Andriamanitra ao amin'ny fiainany rahatrizay. Marina fa zava-dehibe amintsika ny fanasan'ny tompo, isaky ny mandray fanasan'ny tompo isika. Tena sarobidy zany, saingy ambaran'izao tenin'Andriamanitra zao fa ny fanasan'ny tompo izay raisin'ny fiangonana ankehitriny dia mbola sarotsarony fotsiny ihany, mbola tsy tena amin'ny fahatanterahana tanteraka. Fa rehefa tonga any amin'ny fanjakan'izy Andriamanitra izay misy ny fahatanterahana, dia omeny ny tompo atsika ny fanasana amin'ny fahafenony tanteraka. Ho asehon'Andriamanitra amintsika ny zava-miafin'ny fanjakana, ny zava-miafin'ny fiainana mandrakizay, izay tsy mbola iainantsika ankehitriny, iainantsika ao aminy. Rehavako malala ao amin'ny tompo, ao amin'ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra no misy zany fahafenony, no misy zany zava-miafiny na mistery fanjakan'Andriamanitra izany. Tao marisika hibanjina an' Jesosy Kristy ilay efa nandresy ny fahafatesana, izay vao notsaroantsika andro vitsy lasa izay tamin'ny nankalaza ny Paska, maneho fa velona Jesosy ary vonona hamelona atsika ihany koa. Zava-miafina lehibe no atolotr'Andriamanitra atsika ao amin'ny Jesosy Kristy zanany. Dia hoan'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Mivavaka isika ry avy. Raha eo falo misaotra anao zahay noho ny fitiavanao sy ny famondram-ponao, noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanaka malalanao, lay Andriamanitra fiainana sy tonga fiainana izao tontolo izao. Misaotra anao zay Andriamanitra fa nomenao anjara indray anio ny amin'ny teninao izay mamelombelona no famampananay ary manome antoka ny amin'ny mandrakizay hisehony ny zava-miafinao Andriamanitra rahatrizay. Dia akany amin'iza moa zahay fa ao aminao no misy ny fiainana mandrakizay. Mivavaka izahay Tompo ho an'ny fiainanay ankehitriny, fiainana feno fahalovana, tsy zarizary, feno tsy fahampiana sy banga mandrakarivo, ny fiainanay andavanandro. Ianao Andriamanitra ne hameno ny banga rehetra eo amin'ny fiainanay. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy zany mivavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.